الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلقه أو على حلقه من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال عليه الصلاة والسلام: الله أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. Relasi anabati ajaina mbola mameno fisaorana ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala isika amin'ilay fahasoavana lehibe indrindra izay nomeny atsika, ary tsy misy lehibe loatran'izany. Tsy inona izany fa ny finoana Islamo. Ny finoana Islamo izay nanomentsika ny fahazavana, ny finoana Islamo izay nanomentsika solidalana, ny finoana Islamo izay nampianatra atsika manahoana fahaizantsika manajary aman-dreny, ny finoana Islamo izay nampianatra atsika manahoana fikarakarana vady, ny finoana Islamo izay nampianatra atsika sy nanome atsika ny fampianarana manahoana fahaizantsika manabe sy mikarakara sy mitaiza ireo zanak'atsika, ny finoana Islamo izay nampianatra atsika manahoana fomba hiaitsika miara-monina amin'ireo manodidina atsika, ny finoana Islamo izay lalana izay mitondra atsika ila al-janna insha Allah ta'ala. Manarak'izay dia mandalo isika mamaraparana ny volana fady farana, ilay Muharram. Mamaraparana izany volana Muharram izany isika, ahafantatsika fa efatra ireo volana fady, ireo volana masina, ireo volana manana maha-izy azy, ilay volana izay mila taremana dia ny Dhul-Qa'da sy ny Dhul-Hijja ary ny Muharram, ary anisan'izany Rajab. Ka anisan'ny volana nandalovantsika ireo voalaza teo eo, ary isika zao dia mamaraparana ny volana Muharram, ka tsy maintsy tsara foana ny filazana sy fitenenana fa izany Muharram zany masina sy fady amintsika, tsy satria hoe maty tamin'io fotoana io Imam Hussein, ary isika mpino-Islamo dia mahalala tsara fa izany zafy mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hussein zany dia fil janna, anatin'ny paradisa. Izany tsy mila isonana, izany tsy mila itomanina, izany tsy mila amoana raha, fa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq efa nilaza hoe shababu ahli janna, tanora anatin'ny paradisa Imam Hussein radiyallahu anhu. Ka isika mpino-Islamo zany tsy misona, satria raha isona isika dia aloha anomboka isona isika manomboka mpaminany Adam sy mpaminany Muhammad sy mpaminany Nuh sy mpaminany rehetra izay nandalo teto ambony tany. Ka isika zany tsy misona amin'izany, ary isika mametraka ny olona tsirairay anatin'ny fonana Islamo amin'ny toerana. Indrindra n'izany zafy ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam zany dia fantatsika fa misy lanjany, misy toerany ato amin'ny fontsika ho an'izany zafy ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam zany, satria
tiatsika ipaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary tiatsika izany zafiny izany. Raha nasirana razy ajaina indray andro nipetrapetraka ireo mpiaradia mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mazava loatra ireo mpanaradia mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehefa mipetrapetraka dia anisan'ny zavatra tena manahirana ny sain'izy ireo sy mahafalifaly izy ireo ny miresaka azy, dia tsy misy karazany, tsy misy tahaka n'ilay fahasoavana nomeny Allah an'izy ireo amin'ny finoana Islam. Zany hoe ireo mipetrapetraka satria faly loatra hoe azonay Islam ty, nidiranay Islam ty, naranay Islam ty, nomeny Allah subhanahu wa ta'ala anay ty finoana Islam ty, ka mahatonga mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam natanin'izy ireo hoe zany foana avy antony mipetrapetranareo. Andrey tsy mipetrapetraka amin'ny zavatra hafa fa tsy hoe anareo faly hoe nameny Allah fahasoavana niditra agnatin'ny finoana Islam. Dia lazain'izy ireo tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe ia tena marina zany no mipetrapetranay. Isika androany araka voalazako matetika miteny foana madamo hoe je t'aime ma femme, fa isika tsy mba mamerina misofiny zanakatsika hoe je t'aime Islam. Atsika miteny foana madamo hoe mon amour je t'aime, fa tsy misy hoe mon amour Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jereo ireo mpanaradia mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ary zay na tonga an'izy ireo zany hoe tonga lavitra ary nahazo an'izany paradisa izany, napetra ny fitiavana rehetrarehetra amin'ny toerana, napetra an'izany fitiavany finoana Islam zany, andahina fotoana, iresahana, tiavina. Ianao fotsiny manontany tena, anao fa viteny zany re hoe Islam tiako anao, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiako anao, alohan'izany rehetrarehetra zany. Ya Allah, anao tiako, ya Allah, zany tsy manana fa tsy anao. Hitanareo amin'ny finoana Islam, le tena mahatsara finoana Islam ty, le atsika nameny Allah subhanahu wa ta'ala fahasoavana mahafaka miresaka aminy mivantana, na anatokotoko anao, na anaty anao, na amoron-dalana anao, na vodolany kakazo anao, na amoron-dranomasina anao miteny fotsiny hoe ya Allah. Hitanao na le anao teny hoe ya Allah, hitanao fonao zany ohatrany hoe mifandray le izy satria izy amono nanamboatran'le fo Allah. Izy koa napetraka anao voalohany amin'ny fonao Allah, dia milamina ny fiainanao. Fa izy koa anao mbola nametraka hoe Allah amboniny mbola misy maly, mbola misy vady, mbola misy intérêt personnel, mbola misy hafahafa fandraisanao. Zay mahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala miteny anatin'ny Quran, innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, tsy misy fisalasalana. Le tena pinomarina le tsy misy fisalasalana. Androany tsika efa lasa materialiste, efa be fisalasalana. Iresaka mikasika finoana Islam, iresaka mikasika fitiavana mikasika an'ilay finoana Islam, efa sarotra. Everitsika finoana Islam natao ivavahana anaovana salat fotsiny. Everitsika finoana Islam nikah fotsiny. Everitsika finoana Islam fahafatesana fotsiny. La wa alf la zany finoana Islam zany mahatonga tsika manana azo ndamosina, matanjaka, mahery, mipetraka amin'ny mahaizy atsika. Izay mahatonga ny finoana Islam nahatonga ireo mpanaradia mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehefa nanao hoe thumma lam yartabu, tsy misy fisalasalana, dia lasa lavitra ary nandroso ary tsy miverina ary tsy niemotra ary tsy misalasala ary tsy miovaova couleur ary tsy miverivavy nahatorana an'izy ireo ary tsy mivolana nahatorana an'izy ireo ary tsy ny fitiavana intérêt personnel nahatorana an'izy ireo, fa ny finoana Islam no matimatezan'izy ireo. Natonga an'izy ireo misy fotoana tsy misakafo, natonga an'izy ireo misy fotoana zany hoe mipetraka mandinika n'izany finoana Islam zany. Ka zay mahatonga an'izy ireo rehefa tian'izy ireo le Islam, satria inna dina inda Allahi Islam, izany finoana zany, izany finoana Islam zany ho anatreny Allah subhanahu wa ta'ala ny finoana maro. Rehefa napetraka an'izy ireo tia izany finoana izany, dia mazava loatra tiany Allah izy ireo, ka mahatonga ny Allah volana anatin'ny Quran hoe radiyallahu anhum wa radu an. Nitiavany Allah, nakasitrahany Allah izy ireo. Ziska indraindray misy mpanaradiany mpaminany manao fotana, manatanteraka disoana,
nefa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam razan'izy ireo tandreo fa ireo olona efa nikanakasitrany Allah, ireo olona izay efa nitiaviny Allah, aleo tsy afaka miteny ninina ratsy momban'izy ireo. Raha sirana baviatsaina androany isika dia nony fisiany lanjany zany fonona Islamo zany, nony mahatsara zany fonona Islamo zany, nony faniriatsika ipetraka mandrakizay anatin'ny fonona Islamo zany, dia ijery isika wasailun wa asbabu thabati ala din. Ijery isika ilay zavatra izay mety ampipetraka atsika, anampy atsika ipetraka mandrakizay, izay arakaraka ny atratrarantsika ny fotoana, isika tsy hivaraparana fa arakaraka ny fotoana misy antsika. Ijery isika ary tsy haroanavatra betsaka atsika amin'izay mampipetraka ho fampianarana, ijery isika ireo zavatra manampy atsika ipetraka mandrakizay anatin'ny fonona Islamo. Anisan'izany raha vao mijerytsika anatin'ny Qur'an, afofoizintsika ny resaka tsy ho ataotsika lava. Mijerytsika anatin'ny Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran vao manomboka le andiny dia efa miteny izy hoe amin'ny andiny fahatelo fahaefatra, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh, Allah subhanahu wa ta'ala zany nampianatra atsika hoe izany fonona Islamo izany mila kolokolona, ka ny zavatra voalohany kolokolotsika an'izany ipetratsika amin'izany, itazomantsika an'izany fonona Islamo zany mandrakizay dia le doa. Zay mahatonga ny Rasul sallallahu alaihi wasallam araka ny lazainy Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. زي ما تقول محمد صلى الله عليه وسلم أنسى الدعاء فتن بيتك يمينا على كلا زي ما منسك أم سلمة رضي الله عنها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا لي بمت تنفو أبتشاو فو يبيتك من دكسينا تنزل فونا إنسان Allah pamatkan fu. Misy pamanay Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatatsika ko familazana fa izany fo izany mivadibatika mihoatra ny ireo lerano izay mambotraka anatina kasrôle anankiray. Zany pamanay Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany fo izany mivadibatika mihoatra ny. Ka zay mahatonga atsika raha ohatra ka ny pamanantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam manao dua izany, ilay olona efa lazainy Allah hiditra amin'ny janna, ka tsika ve tsy mba anisany tokony manao an'izany? Isika manko tsy mahafantatra ny fihafarantsika, isika manko tsy mahafantatra ny fontsika mety mivadibatika amin'ny toetrano amin'ny zavatra mandalo, ka anisan'ny lalana voalohany ipetrahany athabaty fidiny, ipetrahany izany finoana izany amintsika, izany finoana izay matimatisantsika izany, izany finoana izay misy lanjany loatra amintsika izany, dia ny doa. Ario misy olana kely amintsika amin'izao fotoan'izao raha lasy ranam-paviantsaina amin'ny resaka doa io. Atsika zany efa manomboka manambotena amin'ny Allah, atsika efa manomboka manambotena, atsika fa tsy manana ata 2 minutes mampiakatra tanana milaza hoe ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atsika fa atao miteny amin'ny maloatra, atao fa doa kono, atao tsy maloatra zany doa karakoro. Atsika zany efa tsy misy fotoana nanganana tanana amin'ny Allah, atsika fa tsy mangataka amin'ny Allah. Fangatana amin'ny Allah tsy voaterana anatin'ny masjid foana. Na zanak'anao an-trano efa taizanao hoe anao le mpanome vola, après anao le mandidy manapaka, après anao le sifo an-trano. Anao fa tsy mitaiza le zaza hoe anao koa mba manaova doa zanaka, anao fa teny tamin'ny zanakanao zanaka mba mangataka doa koa amin'ny Allah, mba navelanao izy mipetraka mangataka doa amin'ny Allah. Nataonao ve zany? Efa tsy taizanao karan'izany le zaza dia manahoana ho fomba angatahany doa amin'ny Allah? Io misy olana amin'ny fotoanatsika iainantsika androany. Atsika fa tsy zatra mangataka doa intsony, efa tsy manangana tanana ho an'ny Allah intsony, dia manarak'izay koa tahak'izay koa taizantsika vadintsika an-trano. Vadintsika an-trano hoe na izy manapaka tomaty io, izy mahafaka miteny hoe ya Allah, ataoko mahazo vola koa ny vadiko, possible mikidy Allah. Fa vadinao to tsy taizanao hoe mangataka doa anao mba azo vola, après anao ame nahazo vola anao niany, anao manontany azy anao mba nangataka doa izy mba azo vola, za tsy nangataka basi karakory vola miditra. Izy io ma volan'ny dadilako wala ny dadilanao, wala ny zamanao, wala ny tontonao, io alina ny Allah
fananana ny Allah, izy manome izay tinomeny. Ka zay evita izany fa tsy mipetraka foana mangata amin'ny Allah, fa atsika mijery asbab. Tsy diso mijery hoe ny fomba atongavana amin'ny zavatra anankiray, tsy diso zany, fa misy olana hoe lasa any foana nijerentsika, fa tsika fa tsy mitaiza zanakatsika amin'ny fangatana doany. Ka io zany anisan'ny fitaovana voalohany izay tokony ampiasaitsika, zay mahatonga ny Rasul sallallahu alaihi wasallam يدعو الله يعني علم علي عند ومن دعوات المأثور عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب حديث علي عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به قال اللهم اهدني وسددني. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lefa Ali bin Abi Talib nangata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ampenar duaza matok ya Rasulullah, anisan doa voalohany na Rasulullah, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini. Atsika tsy le hoe magnano soalan dimy isanandro fa vita efa nahazo hidaya, alhamdulillah, fa tsara position misy atsika. Fa atsika matonga ampianarana taminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atsika ny fangatana anizany fipetrahana fametrahana rafitra mafiorina anatin'ny finoana zany izy ity. Ary zay koa mahatonga atsika androany kamo atsika mifanatanterana ny zavatra rehetra mikasika aktivité islamika. Io mahatonga io daholo zany hoe atsika zany raha vao ohatra ka nanaivantsika le finoana islamo, de iny zavatra mandalo, zay zavatra mandalo io ahitanao kritika. Raha olo koa ny tribunal efa manomboka bevata, mihinana toy izy, anao tsy ampinanina. Raha olo koa nefa namokaka, anao mahita excuse to, satria manino? Satria Islam tsy niditra anatin'ny fonao. Islam tsy niditra anatin'ny fonao, fa lasa manino? Anao mandeha mijery to hoe iny kapa nataony androany mena sa fotsy, anao mijery satroka nataony androany iny. Anao fa tsy misy ahamo, efa tsy misy fitiavana n'le finoana Islam, de lasa manino? Lasa mandeha mandeha mipetraka amin'ilay table TR tremo. Mandeha amin'ny table TR anao, anao miresaka fa tsy hainao raha volaninao, indraiky finoana Islam nanomenao fahalalana voninahitra toerana maha izy anao le lasa lany fotoana amin'ny zavatra tahaka ireny, ka mampalahelo zany raha lasy raha napavy azay. Manarak'izay ومن أعظم وسائل الثبات على الحق والهدى العناية بالقرآن الكريم، كتاب الهداية وكتاب الثبات وكتاب الصلاح والاستقامة. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Anisany fitaovana lehibe entitsika ahafahantsika mipetraka mafiorina anatin'ny finoana Islam ny fahaizantsika mianatra Qur'an, mamaky Qur'an, mamakafaka Qur'an, satria kitabu thabat. Io Qur'an io raha nasirana badiajaina, io le boky mampamafiorina anao anatin'ny finoana Islam, mampalahelo raha nasirana badiajaina. Raha anao milaza tenanao mpino Islam, anao tsy natafamaky ata verset araiky anatin'ny Qur'an anatin'ny andro araiky, mampalahelo, mampitomany. Raha ohatra ka anao menatra efa betona tsy hianatra Qur'an, kitabullah, kalamullah, teniny Allah, izay farany tsara indrindra, izay farany marina. Manahoana anao hipetraka mafiorina anatin'ny finoana Islam raha ohatra ka le Qur'an tsy nitsony avinao? Raha ohatra ka anao isaka anao manao sunna, qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid, Allahu akbar. Deuxième raka, qul Allahu ahad Allahu samad, Allah. Tsisy afa-tsy qul Allahu ahad, mashallah. Qul Allahu ahad ini anisan'ny Qur'an tsara indrindra, anisan'ny aya tsara indrindra, anisan'ny sura. Qur'an Allah nandefa 30 juz'an, nandefa 30 chapitre anatin'ny Qur'an, anao tsy mahay afa-tsy haraiky foana. Indray Allah subhanahu wa ta'ala
tsy vitan'izy nandefa Qur'an izy mbola laza aminao hoe walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Namorainy Allah fianarana Qur'an io. Lainga olo miteny zany mianatra nama Qur'an tsy mahay, lainga zany. Lainga le olo miteny zany mianatra par cœur tsy nahay, lainga zany. Allah subhanahu wa ta'ala nanome banaka, nanome fahasoavana, nanome fandriam-pahalemana, filaminam-po amin'izany Qur'an zany. Ka isika raha ohatra ka tia maforona, tia hipetraka mandrakizay anatin'ny fonona Islam, enga nisika rehetra ho maty anatin'izany, dia labudda min al-inayati bil-Qur'an al-Karim. Tsy maintsy isika mihezaka mianatra Qur'an, tsy mila menatra tsika miatao amin'ny Qur'an. Atsika azavela anatin'ny trano isika hoe andro ray tsy mba misy Qur'an voavaky, azambela hoe lelantsika tsy namaky tenin'ny Allah. Atsika manko mila problemtsika zanak'olombelona karan'izany. Atsika mila fa atsika tsy manaiky anaraka le lalana azahoantsika. Atsika mila fa atsika mbola tsy manaraka le lalana nampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam azahoantsika raha lasy raha nabavy ajainy. Wa min asbabi thabati ala ad-din al-inayatu bil-amal as-salih wa husnu at-taqarrub ila Allah ta'ala. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية. Anisan'ny lalana hititsika mampimafirona tsika anatin'izany finoana Islamo zany dia ny fanomezantsika lanjany ireo asa soa, ireo asa sy andraikitra nomeny Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inayatu bil-amal as-salih, isika mila miezaka manao salih. Asika jiaby mila miezaka mba ho salih, zany hoe mba manatanteraka asa soa, mba manatanteraka baikon'i Allah subhanahu wa ta'ala izay tsy maintsy atao iny, tsy maintsy amboa lalana iny. Dia rehefa aveo asa soa izay ataontsika ezantsika atao. Rasul sallallahu alaihi wasallam teny وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. أنا مila fitiavanani Allah, anao mila Allah mitianao. Nangaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadith al-Qudsi la tidisla hoe manaovanao nawafil, manaovanao salat ankoatran'ilay salat obligatoire ataonao, fa anao mitiny Allah. Tsy vitany anao ty fa iny zany mametraka anao, anananao zany hoe racine anatin'ny anao. Raha lasy raha nabavy anjaina, atsika mila manana racine. Atsika koa tsy mafiorona anatin'ny finoana Islam. Atsika zay rivotra mahazo atsika dia lasa entin'ny rivotra atsika. Zay caméléon mandalo akekytsika manjary miova couleur atsika. Androanytsika somika, amalainy tsy haitsika manasa intsika. Atsika mila mafiorona. Mila mafiorona raha lasy raha nabavy anjaina. Amazengaty zahay tokony maheno, zahay mandalo anarabe tokony maheno teny izay midika fa tsika marina anatin'ny fona Islam. Assalamu alaikum, masha Allah, as-salat, az-zakat. Zay tsika mila salih na anatin'ny tokantranontsika. Atsika mila mivolana amin'ny zanakatsika janna, atsika mivolana amin'ny zanakatsika hoe Allah, atsika miteny amina subhanallah. Labudda tsy maintsy raha lasy raha nabavy anjaina. Atsika tsy vitany hoe atsika foana manao sonona nafila roapolo anatin'ny masjid. Zanakatsika zéro, vadintsika zéro, au bord de la mer 9h, rendez-vous. La atsika eto mahajanga vahoaka maro mpino Islam tsy maintsy manana mahizy azy, tsy maintsy mipetraka amin'izany teny tsara, tsy maintsy mipetraka amin'ny fampirenany tsara ary fanakanana ny ratsy. Moka isika Majanga, isika modely Madagasikara, isika nojereny Madagasikara, isika no alaharana eto Madagasikara, isika no anisan'ny vahoaka nataon'ny Allah petraka mpino Islam, vahoaka tiany Allah ka tsy maintsy mampiseho 19 amin'ny Allah isika hoe atsika eto mahajanga petraka, atsika eto mahajanga. Ka anisan'izany ny fanatanterentsika ny asa soa ry Allah sy raha nabavy anjaina. Mila sitsika zany hoe mba misy programme zany asa soa zany tsika amin'ny fiainantsika, mampianatra zanakatsika Qur'an, mba miezaka tsika zany milaza madamitsika miteny subhanallah zany isanandro.
tsy maintsy misy amal saleh, tsy maintsy misy asa soa anatin'ny tokantrano amin'ny fianakaviana. Anao mandeha anaty bus, anao miresaka amin'ny namanao, anao aza miresaka amin'ny namanao manomboka 8 heures matinal jusqu'à minuit, wala tsisy la ilaha illallah anatin'ny teninao, wala tsy misy masha Allah anatin'ny teninao, wala tsy misy la hawla wala miteny anao, miteny vangoanao vadinao iny, vangoanao katinao tsy manjary haramo iny, vangoanao miodina anao, wala la ilaha illallah. Anao vahoaka mpino islam, la tsy mentika ho anao zany, tsy mentika ho anao zany raha rasy nanapavina zay. Manaraka an'izay من وسائل الثبات على الحق والدين العناية أن يحرص المرء على إغلاق المنافذ التي تقضي بها إلى الألاق. Angamba zay no mananatsika zay ihany tsika tsy maninona na dia tsy betsaka resaka atsika fa mba misy zavatra azotsika tsoaina amin'ny alalan'ny khutba ny fotoana manapetraka. Anisany zavatra tsy maintsy ezanao raha lasa nanapavy raha ohatra ka tia hipetraka ho mafiolona anao anatin'ity finoana islam ity, akatony daholo ireo zavatra varavaran'ny ratsy. Miezanao manakatona, piteny ratsy anao, ainao kely, mpandeha mpanokatra zavatra ratsy anao amin'ny Facebook ndraiky tsy metimety, akatony. Raha ohatra ka tia hipetraka maharitra anao, satria fantatsika fa ny fahasoavana dia tsy hipetraka aminao mandrakizay. Raha ohatra ka atanao hamsa salawat, anao mivoaka masjid, masonao direct avy amina feny manangy, anao mivoaka masjid direct anao fa mandeha mifosafosa olona, anao mivoaka masjid anao fa manao zavatra haram, anao mivoaka masjid anao manao zavatra tsy tian'i Allah. Donc zany raha lasa nanapavy anao zany karazana hoe manandrakandra anato, manandrakandra nary, dia farany tsy hay ny afaranao aikany Allah ametrakatsika anatin'ny finoana islam mandrakizay raha lasa nanapavy. Aoka isika manakatona mba miezaka amin'izany ny zavatra mba hitatsika hoe mba faratsy. Atsika zao malala fa ny fatoriana tara amin'ny alina tsy tsara ho an'ny fahasalamanantsika. Manjary tsy mianatra anao mandeha l'école, anao mandeha amboly jusqu'à minuit, ino fampianarana karan'izany, ino ataonao amboly minuit? Anao vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vahoaka mahay manaja fotoana, anao mandeha mipetraka amboly tsy mba anao nandeha tsy haiko andeha nagnano dawa, tsy haiko anao nandeha mipetraka amboly andeha ino. Amaray amin'izay anao tsy andeha hianatra, indraiky le fampianarana fianarana anatin'ny finoana islam tsy maintsy atao. Misy manampahaizana zay milaza fa raha ohatra hoy izy anao matory manomboka misifika hatramin'ny 20 alina io, izany hoe matanjaka ny intelligence-nao, anao zany mafy mémoire. Fa anao raha tana matory après 9 heures io anao fa natory 11 heures minuit, may faible le mémoire anao, may faible mémoire anao. Fa le tena toromasy tena tsara 9 heures minuit nambara 1000 fois 3 le toromasy aminy. Tiako lazaina zany atsika tsy milatsaka amin'ny zavatra ohatran'ireny, na dia misy hawa, na dia hitatsika fa misy filantsika, alhamdulillah ranomasina io tsy haitsika ny Allah hoe tao izy nomaly, tsy ao izy rapitro, ao foana izy io. Fa anao za manao karaha vahoaka jiaby hoe olo jiaby manomboka 10 heures matinal mandeha ao koa, anao koa lasa. Nambaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam, nambaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, c'est Rasul no volemy. Abdullah bin Mas'ud no volemy, لا يكون واحد منكم إمعا، لا يكون واحد منكم إمعا. Dikan teny Ibn Mas'ud zany, anao nambarana aza magnaraka le olo maro na dia efa tsy manjary raha ataony. Anao zany tsy olo jiaby mandeha amboly, ikamy do andehanao. La, anao vahoaka be islam, za tsy milaza hoe voarara mandeha amboly, za tsy milaza hoe ratsy mandeha amboly, fa anao raha vao mpino islam zany, hafa foana ianao, hafa foana fahalalana azonao, hafa foana fomba fijerinao. Ianao le olona manana maizy azy, ianao le vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianao le olona izay farany tiany Allah subhanahu wa ta'ala eto ambony tany, ka tsy maintsy miezaka anao amin'izany. Farany le farany dia miezaka atsika manana namana tsara zany, izany koa anisany manampaitsika, tokony mba mifidy namana atsika fa tsy namana rehetra andalovy atsika, iaratsika
ary miezaka tsika manana namana tsara ny alàna vavy a zany hoe le vehivavy amin'ny vehivavy namany a ny lehilahy amin'ny lehilahy namany a amin'izay zany mba lasa keikekiny zany lalana ipetrahany finoana islamo mahafinoana izany anao aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد araka nazaviteo tsika volana Muharram ary efa misy calendrier islamique natontatsika ka zay tsy nahazo ny angavy azy mangataka amin'ny bureautsika angalana izany satria manino atsika androany lazaina hoe volana janoary, volana febroary, volana mars, marina sa tsy marina? Tsy marina le zany, tsy volana fa masoandro. Atsika volana hoe volana Muharram, volana Safar satria tsika mijery volana. Fa anao koa mijery volana janoary, tamin'ny vina ma zay mijery volana janoary. Itsy volana janoary, masoandro janoary, masoandro febroary. Zay mahatonga hoe anao ilailazany Allah subhanahu wa ta'ala hoe inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra, volazany Allah fa 12 volana anatin'ny finoana Islam mba ianao ihany le 12 volana nilazany Allah io ilaina hoe anao manana calendrier mba misy identité ianao, mba misy maha ianao rehefa mipetraka anatin'ny tranonao mba jerenao hoe ty Muharram ty Safar ary taizana tazarina amin'izany le zaza hoe zao tsika volana Muharram aveo tsika miditra amin'ny volana Safar fa le volana janoary raika amin'ny telopolo andro tampotampoka febroary lasa 20 andro taizana vian'izany, taizana tongavan'izany. Atsika le biby Islam manana ny atsika, za tsy milaza velao fa tsika zany manetra saina atsika ny tena hoe mba jereo ihany sao dia tsy volana le janoary lazainao io sao dia masoandro io fa le tena volana Muharram. Manarak'izay raha lasy ranabavy ajaina délégation naftananarivo moa zany tonga eto ary faly ny tenanay nomena ny tompona andraikitra fitenenana amin'ity masjid tawhid ity emena Allah subhanahu wa ta'ala malasoa an'izy ireo rehetra araka ny mizaraina amitsika na fanizaraina amitsika misy programme izay mitanterana eto ka iangaviana zany tsika mba tonga amin'izany programme izany fa ny tena tiako anerana antsika farany dia farany aoka isika raha lasirana bavajaina mba anoratra ny mombamombatsika amin'ny bureautsika. Mampalahelo raha lasirana bavajaina androany ny ambasady amerikana milaza hoe ny vahoaka pino islamo 7%. Dia nilaza zahay hoe tsy marina zany, dia nilaza izy hoe aloha ataotsika 15%. Non, zahay tsy 15% fa zahay 35%. Zahay eto Madagasikara 4 millions. Zahay pino islamo sy vahoaka islamo eto Madagasikara 4 millions isanay. Zahay amizay manko omezan'ny fanjakana aiza ma 4 millions nao io, aiza ma nareo 4 millions io aiza jiaby moa mbola tsy nanolatra anarana anasy ro mbola entany nanolatra anarany zanakandreo ndraiky vadin'ireo après zahay manambaranareo firmanina zahay io misy problème alanasirana bavajaina. Anao fa tsy manoratra anaranao amin'ny bureautsika, anao fa tsy manao recensement io, tsy vitananao mandetika tenanao mandetika vahoaka pino islamo anao. Zahay milaza fanjakana tsika 4 millions, zahay tsy mahita misy tany 4 millions. Zahay ndraiky mahay misy 4 millions io ka aza entina politika le recensement hoe io raha ihany namanona fanjakana izy koa mahay anao 4 millions, anao pino islamo 4 millions, fanjakana mbo tonga milaza anao zay zazazary tsy mianatra maison penale anareo pino islamo zahay mila jaune nareo mba misy anjara brikiny anao. Io tsy an'ny tompon'andraikitra voalohany wala ny imamo wala ny khatib, io aveniranao sy ny fianakavinanao sy ny vahoaka pino islamo eto Madagasikara. Anao koa mbola mahita olo sy nanoratra anarana sy misy anarana misoratrany
mpamiangavianao re mahety izy manoratra anaran'ny zanakanao, anaran'ny papanao, anaran'ny mamanao, anaran'ny zamanao. Fa io tena ilaina io raha lasy raha nampaviajaina. Raha vitatsika mamoaka anaran'ny Pays-Islam eto Madagasikara, miova fijeriny rehetrarehetratsika eto Madagasikara. Fa raha tsika ty tsy mahay olontsika manakôry. Izay koa moa misy olana indraindray misy olana ohatry zao amizao fotoana zao. Araka ny lazainy responsable amin'ny CNS Antananarivo amizao fotoana zao, 17 000 ny vosoratra anarana. Hanareo Majunga 1000, raha tsy diso raha tsy teny 600. Aleo kakaratsika tsy manino 1200. Hanareo Majunga fery 1200 misoratra anarana. Milaza amin'izay le olona fanomezana. Ohatra le 1200 Majunga, zarenareo Majunga, avy amin'izay anao hoe za mana olo tsy musulman. Anao ny musulman fa anaranao tsy ato. Aza manao kara io azafady. Zavatra koa mahasoanao, mahasoa vahoakanao, mahasoa ny finoana Islam ataovy. Fa tsy possible hoe la ohatra ka fantatsika marina misy atsika ka tsika hijanona tahaka ny misy atsika amin'izao fotoana zao. Fa tsika mila mandroso. Fomba fijeritsika mila fomba fijery tonga lavitra. Atsika mila miezaka manatanteraka izay zavatra mba vitatsika. Andeha mioratra anaratsika akaiky masjidy Juma ao, misy birotsika tsy sarotra zany. Tsy sarotra. Aza atao tambana le hoe za tsy mahavita mandeha cotisation par mois, anao mahavita inchallah. Aza atao tambana. Anao koa mampiditra, anao koa miteny raha sarotra amin'ny tegnanao, Allah vao meka manasarotra fiainananao. Aza atao misy raha sarotra zany amintsika Islam, fa Allah subhanahu wa ta'ala izy no mpanome, izy no mampamora, izy no manome ny zavatra rehetra ka isika rehetra dia tokony misoratra anaratsika amin'izany recensement izany mba ho vahoaka fantatra marina isika, firy marina isika eto Madagasikara raha lasy nampaviajaina. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم الف على الخير قلوبنا واصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا على كلمه الاخلاص، اللهم توفنا على الايمان، اللهم امتنا على كلمة لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا باحترام العرض. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Isoratika Amir Muslimin Izenalik Nanunga Ambuni Milbar di Masjid Tauhid itu Amajunga Majid Kais Mandaretu Fananwani Izenalik Namani ni Antaka Amni Fapekarana Azi Ambuni Milbar itu zaidi ya Manara Road Mambinda Afaj Fani Communauté Musulmane Sunni de Madagascar de Ifanamazu de Kri Boka Pitona Panzakana Faizan Communauté Musulmane Sunni Izani dia Afak Niasa Angkaadalana Ito Mitani Sifatakana Midika Izani Nisundia Kiji de Ifamana na Raimani Arapanahi Izay Afaka Miyahi Aziru Tantiraka Ito Mfirenina Madagascar Kasi Izan Filua na Président de la République Nisoti Izani Afat si Khatib Tsike Zefanta Kamenara Nawe Sheikh Haruna Musa Mahmoud. Jeudi est à nous ressortant de l'Université Madina dans la faculté Coran. Ça veut dire les Bukmas Nani Allah Zani Dia Au Amni Tata. Et tu sais, tu es même af Manita na Atsikajab Mbayatika programme Zinzare Taratas Kedi Fananwani Atsika Itaneni di Bukmas Nani Allah
après magharibi mosquée zanatany satria Qur'an izy koa fa mahazo olo mahay mijoro azy fonao traminy ka misy tanora anankiray izay tena hita fa tokony hampitanenginantsika hoe karakory ny famakina ny Qur'an andavantsika magnano distraction akety après magharibi hitandre ny filatsahany iro aya rehefa mahazo olo mamaky azy. Dimanche programme mosquée vendredi filoatsika amiritsika président Sunni de Madagascar di invité izy a mosquée vendredi am dimanche après magharibi andavantsika jiaby andeha hitandre ino discours izay tia apitany amin'ny vahoaka ny Sunni manerana Madagascar. Mila haitsika fa après arrêté io tsy récépissé baka angalany association fa Sunni de Madagascar dia nahazo arrêté boka amin'ny fanjakana fa manomboka nankety manana fahefana feno izany fikambanana Sunni Madagascar izany hiasa amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Dikanio atsika fa manana ray aman-dreny ara-panjakana, atsika fa manana piaro fananatsika, vantatsika, religiontsika nohony amin'ny alalany izany arrêté izany. Manentana, miangavy, miantso, tsy akanavaka mandeha hitandre ny discours ny présidentsika amin'ny mosquée vendredi dimanche. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.